Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falmerabatsika tsirairay avy indray amin'ity herinandro vaovao ity. Ny rina dia hitondra hery atsika indray ny herinandro vaovao izay tiavintsika, ary koa ny ten'Andriamanitra ny lesona vaovao izay ianarantsika mandritra ny herinandro ity ihany koa, dia ahafahantsika manovo fahalalana sy fitiavana ho an'ny hafa. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka ary Tompoandriamanitra mbola veam-pisaoranao izay ny amin'ny fotoana izay omenao anay ankehitriny. Saotra Tompo izay mitahaka anay mandrakariva hianatra ny teninao, sokafo ny fomam-pananay andray izany ankehitriny. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe izara ny vaovao mahafaly. Izara ny vaovao mahafaly. Asaiko ianao hamaky ny Lioka 4:1-12 Lioka 4:1-12 toy izao mivaky ny teny anaran'i Jesosy. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboarina, ary hitany fa indro ny vato efa voakidia ny ala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Ary mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy rolanso eo taminy tafy fitafiana manelatselatra. Ary noho ny natahotra izy dia niankohaka hoy izy roalahy taminy, nahoana no atao maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka homboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny maty. Dia nahatsiaro ny teniny izy. Ary miverina ny ala tamin'ny fasana izy fa nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lasany namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria reny Jakoba ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa, dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony rirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana ka niazakazana ka any amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lampapaty mipetraka amin'ny tokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Amen. Ny alahady mangiran-dratsy vao taoriana nahafatesan'i Jesosy dia ambaran'ny Lioka fa vehivavy maromaro no nakany amin'ny fasana. Nitondra zava-manitra izy ireo, azo inoana arak'izany fa andeha hanositra ny fatin'i Jesosy izy ireo satria efa nifarana ny sabata. Nanantena ahita fasana mbola mihidy sy misy tombo-kase izy ireo, ka akory ny ahaterany raha nahita ny fasana foana. Tsy azo ny antoka izay tokony atao, natahotra izy ireo rehefa niseho taminy ny lehilahy roa nanao akanjo mamirapiratra. Nanakafatra ho azy anefa ireo lehilahy ireo. Nampatsahivan'ireo lehilahy ireo azy ny tena nataon'i Jesosy, nambarany tamin'ireo vehivavy ireo fa efa nitsangana tamin'ny maty arak'izay fa nambarani Jesosy. Feno hafaliana ireo vehivavy ireo rehefa nandray ny vaovao, ka niverina aingana tany amin'izay nisy an'ireo mpianatra sy ireo mpanaradian'i Jesosy, ary nilaza tamin'izy ireo ny zavatra reny sy hitany, satria tsy tanany intsony ny fifaliany. Izany hoe nizara an'izay reny momba ny Kristy tamin'ny hafa izy ireo. Azonao an-tsaina ve izany fihetseham-po an'ireo vehivavy ireo izany? Fa nandramana mahagaga ny vao avy ny ainany, ary izay azo antoka fa nahatalanjona azy kanefa nataon'ireo mpianatra hoe arirarira foana izany ka tsy ninony. Tsy azo mipetera antoka na tokony ino an'ireo vehivavy ireo izy ary na tsy. Noho izany dia niazakazaka nakany amin'ny fasana izy mba hizaha. Ho an'ny Petera ary ho an'ny maro amintsika dia mampisalasala ny hanaiky zavatra iray satria olo-kafa nilaza an'izany. Na dia niaino an'ireo vehivavy ireo azy Petera dia tsy niaina ny fanandraman'ireo raha tsy tao aoriana kely. Tamin'ny voalohany dia fasana foana no hitany,
ary ambaran'ny lioka fa nahatonga azy gaga noho ny zavatra izay tonga teo zany. Tsy nitovy tamin'ny fanandramana ny ainan'ireo vehivavy ny ainana teo amin'ny fasana. Ninona fihetsiky Petera raha vao ren'ireo vehivavy ireo ny vaovao momba an'i Jesosy dia nanirany izaran'izany tamin'ny hafa izy ireo. Inona moa zany no antony lehibe kokoa manosika antsika hanatanteraka ny hiraka mihoatra noho ny fampahafantarana ny hafa ny zavatra izay nataon'i Jesosy ho azy? Inona no tokony manosika lehibe kokoa mihoatra noho ny fanapariahana vaovao mahafaly ny famonjena ao amin'i Jesosy, ilay ihany izay fanantenana ho antsika rehetra? Mazava loatra fa tena ilaintsika ny manana fanandramana manokana miaraka amin'Andriamanitra. Mialohan'ny zarantsika izany amin'ny hafa dia tokony mahatsapa ny fisian'Andriamanitra isika sy ny fiarahantsika aminy. Ny faniriantsika hizara ny zavatra tiantsika fantatra amin'ny hafa no tokony hampahany lehibe amin'ny antony izay manosika antsika hiasa. Izany lesona izany dia natao ahafahantsika misaintsaina ihany koa ny amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra sy ireo izay lalam-piainana efa niarahantsika aminy ka tokony izany rehetra izany hanosika antsika hizara azy amin'ny hafa ihany koa. Amen. Ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity an'ity. Misaotra Tompo satria anao dia Andriamanitra miahy ny tsirairay avy tokoa ary mampiseho zavatra mahagaga amin'ny fiainanay. Mangataka izay mba hanana fanandramana vaovao mandrakariva aminao ka ianao indrindra no aposaka ny fahazavanao aminay, ahafahanay ihany koa mizara izany any amin'ny hafa ka ho fijoroana vavolombelona eny amin'ny tontolo rehetra misy anay, na ny havana na ny namana, ireo rehetra nataonao teo aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.